Miarabana ny tokatrano manaraka ny mety eo amin'izao fotoana izao ny sary azo avy amin'ny zana-bolana araka ny hitantsika amin'ny sary izao mitohy hatrany ny rotsakorana any amin'ny morontsiraka avovoany atsinanan'ny Madagasikara iny vokatry n'ilay raona avy any amin'ny ranomasimbe indianina moa zany no mitondra an'io rotsakorana io amin'ny ankapobeny dia mbola saika hita taratra zay amin'ny teny ity fa tombanana malefaka kosa na mihena miandala amin'izay rotsakorana zay manomboka ny rapitso anohanika manoloan'izay dia mbola manan-kery araka zany ny fampitandremana miloko mena mahakasika an'izay abetsahana rotsakorana izay voakasika an'izay ny tapany atsimo amin'ny distrikany Antala ny faritra Ambatsoray manontolo ny any amin'ny faritra Analanjofo sy ny distrikany Toamasina voalohany sy faharoa ary ny any Brickaville any mety mahatratra manodidina ny 70 ka hatramin'ny 90 milimetatra moa ny rotsakorana andrasana zany amin'ity anivitika manoloan'izay indrindra dia entanina hatrany aloha ny ponina anaraka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro eo ihany koa ny toromarika izay omeny ireo manam-pahefana isa tokony isorohana ny loza mety ho ateraka izany abetsahana rotsakorana izany amin'ny ankapobeny aloha zany dia mbola mahazo vanatra ny varatra azy amin'ny ilany atsinana Madagasikara iny amin'ny rapitso fa tombanana malefaka tsikelikely kosa izany any amin'ny alahady anoany miverina mahazo aina indray nefa ny varatra azy amin'ny fiandohan'ny herinandro vaovao manoloan'izay indrindra dia tombanana misy fiakarana alohan'ny maripana zany atao anatin'ny 720 ora na mety hitatra hatrany amin'ny alahady anoany zay raha ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iny fa miverina midina kosa ny maripana raha ny vinavina manomboka amin'ny alatsinainy indrindra ho an'ny avoatany sy ny morontsiraka atsinanan'ny nosy hatrany izay tena hiaran'ny rivotra avy any atsimo atsinanana izay ny mahakasika an'iny fa toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina dia mety hisy ny zavona any amin'ny atitany atsimon'ny Madagasikara ho an'ny faritra Androy ny faritra atsimo andrefana anosy sy ny any amin'ny faritra Orombe mety mahavoakasika an'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Matsiatra ambony ho an'ny rapitso vao maraina fa mitohy ihany koa ny orana ho an'ny distrikany Antala ny faritra Ambatsoana Lanjirofo sy ny faritra atsinanana iray manontolo manerika ny andro ho an'ny faritra Analamanga sy ny faritra Alaotra Mangoro ny ilany atsinanany faritra Betsiboka sy ny any amin'ny faritra Sofia mety mitatra hatrany amin'ny distrikany Ankazobe moa izay erikandro izay ho an'ny eto Analamanga manokana izay fa ho an'ny morontsiraka atsimo atsinanany nosy kosa dia mandraona mitsitokotoko ny andro ho an'ny rapitso vao maraina misava moa zay rehefa avy eo dia ny masoandro indray zany no mipahatoerana ho an'ny ilany andrefana dia ny masoandro no saika anjaka kokoa zany amin'ny toetry ny andro any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara izay ho an'ny rapitso tolakandro kosa indray mitohy hatrany aloha ny orana ho an'ny morontsiraka avovoany atsinanana sy ny morontsiraka sava ary mety mbola anerika hatrany ny andro any amin'ny ilany atsinanan'ny faritra Sofia ny faritra Alaotra Mangoro ary mety ahitana tanivindraona ihany koa ny any amin'ny distrikany Ambanja sy ireo distrika manodidina azy eo zany fa ny ambiny kosa indray dia tombanantsika miamaina ny andro amin'izay androny rapitso izay hatrany raha ny maripana vinavina amin'izay androny sabotsy na ny rapitso izay dia mety ho tafiakatra hatramin'ny 520 degré Celsius ny vinavina any amin'ny faritra Matsiatra ambony any manodidina ny 520 ka hatramin'ny 30 degré Celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy iray manontolo iny ho an'ny ilany andrefana dia mahery ny 30 degré Celsius avokoa ny maripana vinavina amin'izay androny rapitso izay ho an'ny alahady mbola mitohy hatrany aloha ny orana malefaka na endrika tandrifondraona izay ho an'ny faritra Ambatsoa sy ny any amin'ny distrikany Tala ny any Vohimara ary koa ny ilany atsinanany faritra Sofia izay mety mbola arahina herika hatrany torak'izay ny any amin'ny faritra Alaotra Mangoro indrindra amin'ny maraina be zany fa tokony misava kosa izay rehefa atoandro ary mety hipalika ny masoandro misy kosa ny zavona ho an'ny avoatany sy ny any amin'ny ilany atsimo atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo iny ny ambiny moa dia ny masoandro no mibahatoerana raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny alahady izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 420 degré Celsius ho an'ny avoatany ary manodidina ny 720 ka hatramin'ny 30 degré Celsius kosa ho an'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara kosa moa dia mafana hatrany ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny alatsinainy kosa indray raha ny toetry ny androntsika manomboka ny verina mahazo vana indray ny varatraza ka vokatrizay dia mety hisy indray zany ny orana malefaka miatoato amin'ny morontsiraka atsinanany nosy iray manontolo mety arahina herika kosa ny atitany atsinanana sy ny ilany atsinanana amin'ny avoatany
ary ny masoandro no ipahatoerana any amin'ny ilany andrefana toy izao ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay mety ho tafidina hatramin'ny 13 degré celsius eo ny maripana ho an'ny afovoantany ary midina hatramina 17 degré celsius kosa ny maripana vo vinavina any amin'ny morotsiraka atsinanany nosy tsy dia misy kosa ny fivanagoavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay raha ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Izay ny mahakasika an'iny fa toy izao indray ary ny tany fahatoan'ny rivotra nandritry n'ity herinandro ity raha ny teto Antananarivo dia nijanona atony amin'ny ankapobeny izay kalitaon'ny rivotra izay manodidina ny fetrany OMS avokoa moa ny rehefirehetra voaray ary raha ny mandrafitry ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro no jerena dia vinavinainy hijanona antony hatrany amin'ny ankapobeny izay kalitaon'ny rivotra izay ho an'ny eto Antananarivo renivohitra manokana. Izay ny mety eo tamin'ny tian'io ty ary ara-pitsilay fotoana manaraka veloma tompoko.